ho aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misaotra ny tompo isika ny amin'izao fandaharana iza ny vonona izay atolotra ny sampana mpanazava stily fohy be fitsekema ho antsika izao. Manambahintsika amin'ity anio ty dia Floteky Mandroso izay misahana manokana ny departementan'ny fifandraisana iraisam-pirenena eo anivon'ny fohy be ity leto Madagasikara. Miaraba anse Floteky. Falmeraba tonia dia falmeraba ny mpian'ny radio fahazavana any tokantrano tsirairay avy indrindra isika tily sy mpanazava ho aminareo hatrany fahasoavana anaran'i Jesoa Kristy tompontsika. Mialohany dinidinika izay ho resahantsika sady efa tsindrin-doana raha teo isika anaraka inona indray no resahana amin'ity anio ity iresakitsika anio ny amin'ny hoe ny skotisma sy ny tontolony dia isika hivavaka ry havana malala. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny fahasoavanao, noho ny amin'ny fitahinao, noho ny amin'ny fiahinao ny fiainanay ka na dia mandalo fotoan-tsarotra aza izahay dia manana hevitra hiverana anay hatrany ianao dia hevitra hitondra fiadanana fahatsiloza mba hanananay fanantenana amin'ny farany. Misaotra anao izay ny amin'ny izao fitaovana izay omenao anay hafahanay mandray sy manovo fahalalana hatrany ary mampitombo ny finoanay. Nio ary tompo dia matoko ny fahazavantsaina avy amin'ny fanahy masina azahoanay tsara izay hevitra hambara aminay sy ny fampahafantarana anay ny amin'izany atao hoe skotisma fahalalana ny amin'izany fifandraisana samihafa izay misy eo aminay indrindrandrindra tompo ny asa fanabiazana izay antsoroanay isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary havana tsarovana ampatsahivana antsika hatrany ilay ten'Andriamanitra izay fanomena antsika tany amin'izay be ry sampana mpanazava stily eo ny Petera faharoa toko fahadimy ny andininy fahasivy manao hoe miorena tsara amin'ny finoana. Ny fiorenana tsara amin'ny finoana no tena vahaolana amin'izao fotoan-tsarotra izay iainantsika izao. Manoloana antsika Floteky iresaka amintsika ny amin'izany atao hoe skotisma sy ny tontolony izany ary dia mahaliana tokoa izany. Misy ny tena mbola tsy mahalala mihitsy misy ny manjavozavo ny fahalalany misy ny mahalala fa indraindray aza ny fomba hita mampiatra an'izay fahalalana izay no olana. No ary se inona marina ny amin'izany atao hoe fifandraisana iraisam-pirenena mahakasika ny atao hoe skotisma izany. Misaotra indrindra tonia amin'ny fanontania apetak'izay. Raha vao mitenitsika hoe skotisma dia tsy eto Madagasikara rery izany fa manerana an'izao tontolo izao ary nanomboka tamin'ny taona 1790 na 1907 nanombohany i Robert Stephen Smith Baden-Powell izany ary tonga te Madagasikara rehefa tonga teto amintsika ny misionera tamin'ny taona 1770. Tonga teto izy ireo nisan'le mpiandraikitra anankiray nalefa amin'ny misiona protestanta dia chef Begbeder. Tonga teto amintsika izy io dia nitondra tsy nambolony tsy neritreritra mihitsy izy hoe hitondra ny skotisma fa fanabeazana zatovolahy kanefa teny am-pandehanana dia niteraka ny foyer Antsamanitra ary niara-nika tamin'izay ny fanabeazana skoto tamin'izany izy mbola éclaironniste de France à Madagasikara. Nivoatra nefa ny tantara, mivoatra ny filana, mivoatra ny fanabeazana dia tafiditra tao anatin'ny firaisana skotisma malagasika tamin'ny taona 1957. Tamin'ny 1957 isika no tafiditra ao anatin'ny Organisation mondiale de mouvement skoto. Izany hoe fianakaviam-be ny skoto maneran-tany. Amin'izao fotoan'izao isika dia misy raika amin'ny fitopolo amby zato anisan'ny mpikambana ary anisan'ny ireo firenena 80 isika aty Afrika ary 4 aty amin'ny ranomasimbe indiana. Ho an'ny Madagasikara dia hoe inona ny tombontsoana inona zavatra mety iainantsika ao anatin'izany. Ialako tsy ny teny benoana aloha raha misy teny frantsay kely andarenany satria mbola tsy havanana loatra amin'ny fanigana azy amin'ny teny gasy. Ny politika iraisam-pirenena dia politika ankapobeny fanabeazana ny tanora io. Tsika nefa tsy mitovy ny any États-Unis ary tsika koa tsy mitovy ny any Indonésia fa manana ny kolotsaina, manana ny sotoaviny ary indrindra manana ny finoana inotsika dia Jesoa Kristy. Tsy maintsy izany tsika mampifandray ny politika ankapobeny skotisma iraisam-pirenena amin'ny finoana misy atsika. Ho antsika zao ao anatin'ny fédération skoto protestanta ny tily tsara ho fantatra izay dia manana le fijery protestanta ny soratra masina ary ny fijoroana volombelona isika. Raha miteny zao ohatra ny politika mondiale hoe ho zato tapitrisa ny skoto amin'ny taona 320. Ho antsika zany amin'ny maha FJKM antsika dia mifandraika indrindra zany amin'ilay hoe votozy filazantsara Madagasikara
tsy vitany hoe mampitombo olona fotsiny mampitombo isa fotsiny tsika fa hoe ahoana koa nitoriana Jesoa Kristy ao anatin'izany rehetra zany. Akoatin'izay dia hoe ahoana fomba hijorontsika ho vovolombelona eo amin'ny fiarahamonina andavanandro. Ary ny fahatelo farany dia hoe raha ny politika ankapobeny fikambanana dia homaleo tena ny skoto tsiraray avy. Ahoana zany tsika tily tsy manino ny mpanazava koa anatin'izany izy zanaky ny fiangonantsika, ahoana ny fampiaratsika ny fanabeazana skoto izay miorina amin'ny lalàna sy fanekena. Saotra indrindra filoteky. Eo indrindra zany zao mbola ao anatin'ilay fizarana voalohany tsika, ilay fanontaniana voalohany hoe ahoana tokoa moa zany ilay fifandraisana eran-tany efa nambarany se teo izay nahatongavany teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany rehefa tonga teto izy naniraka an'ilay antsoina hoe Jean Begbeder araka nefa nambarany se teo dia voasoratra teo ihany koa ilay hoe politika ankapobeny fikambanana. Dia tsika nefa ao anatin'ilay skotisma protestanta zay misy atsika mantsy zany zao dia ao amin'ny ivony FJKM. Afaka mba omeny sy anay ve hoe izao lay politika an'ilay fikambanana na dia ray fotsiny aza dia izao lay fiangonana, satria ato amin'ny fiangonana zany misy atsika zany zao ka anatratra n'ilay tanjona hoe any amin'ny 2023 na taona 3 dia hiakatra hatrany amin'ny 100 tapitrisa zany ny isan'ny mpikambana rehetra maneran-tany. Ahoana zany zao no ampifandraisana an'izany ato amin'ny fiangonana mba hahafahan'ireo mpanazavatsika, mba hahafahan'ireo tilitsika andray anjara avy hatrany ao anatin'izany, satria efa voatsidika teo ihany koa ny hoe votoso filazantsara ny nosy Madagasikara. Misy an'le fiteny akabe ny filazany OMS hoe penser globalement, agir localement. Fomba fijery mivelatra ny OMS fa anjara ny Madagasikara satria tsika ao anatin'ny fraisan'ny skotisme manana fomba fijery, manana fomba fampiarany azy ny fraisan'ny skotisme, fa itsika amin'ny FJKM tsika dia manana fomba koa hoe ahoana no ampiarana zany hoe pensée globale zany dia agir local zany. Tsy mitovy mihitsy ny fanabeazana na ny kolotsaina fotsiny aza any amin'ny faritra Toliara ohatra na eto Antananarivo, tsy mitovy. Dia manana fomba fandraisana azy, manana fomba fampiarana anazy. Tsy voatery hoe efa ampitoviana daholo zany fa misy fomba fampiarana mahasamy hafa anazy. Ohatra zao hoe amin'izao fotoana fijanonantsika ao tokantrano noho ny Covid-19 zao, manao skoto foana tsika fa mety amin'ny alalan'ny internet. Misy afatra kapeny avoakan'ny Fobetily dia anjarany tsara reny mampiatra an'iny lalao iny. Etsy andany nefa tsika ao anatin'ny sampana mpanazava stily dia sampatia manovana manampy izy hoe tsara raha pinanty. Raha ohatra zao tsika miteny ohatra hoe raha miteny fotsiny hoe teknika fotsiny ny tireto Madagasikara ny kilalao atao, fa ny sampatia dia miteny hoe andao ampiarahana aminazy ny soratra masina mifandraika amin'ny hevitra iainantsika ao anatin'ity volana aprily ity. Ohatran'izay zany le fomba fampiarana an'le izy tsy voatery hitovy. Ohatran'izay koa ny amin'ny anglikana, ohatran'izay koa ny amin'ny luterana, ohatran'izay ny amin'ny MTM. Samy manana fomba ampiarana azy itsika rehetrarehetra zany. Ohatran'izay mahaliana tokoa zany ary dia mitaona antsika mpanazava stily ho anao sampatia io zany tsy avahana. Dia jereo efa misy toromarika omeny ny foibe tily, misy toromarika reny omeny ny foibe mpiangonana, arahantsika tsara reny indrindra moa ny hoe ao an-trano se manao skoto dia miaraka mivavaka sy ny tenin'Andriamanitra, mamaky boky se, manao izay rehetra ampitombo ny fahalalana tsara ary indrindra ny fifandraisany se tsy tapaka amin'ilay Andriamanitra, satria sady kristianina ise no skoto. Zavatra faharoa izay ho resantsika filoteky dia ny hoe ahoana tokoa moa zany no izay mety ho fandraisana anjara ny Madagasikara, fandraisana anjara ny Madagasikara ny amin'izany atao hoe fifandraisana maneran-tany zany. Ararotina ihany tokoa moa zany zao filoteky eto, satria zany tompona andraikitry ny fifandraisana iraisam-pirenena ary filohan'ny departemanta misahana an'izany fifandraisana zany eo anivon'ny fikambanana ty leto Madagasikara dia sarotra ny mahazo azy, kanefa misaotra an'Andriamanitra no zao fanetretenany lehibe zao apahafantaro anay se ny amin'izany hoe inona ary mba fandraisana anjara ny Madagasikara. Misy karazany zavatra maromaro izay tena ho fantatra mantsy mahakasika an'izany. Raha vao mitentsika zany hoe fifandraisana raisam-pirenena dia misy raika amin'ny 70% reo organisation scout national, zany hoe ireo firaisan'ny skotos any amin'ny skotisme any amin'ny firenena tsiraray avy. Dia ray amin'ireo raika amin'ny 70% reo i Madagasikara. Firenena kely tsika
fa manana ny anjara toerany raha tsy tena fa tsy ty amin'ny ranomasimbe indiana sy ty afrika atreto ny scotisme azazalany resantsika zany eo anatiny ty lety Madagasikara de misa eo amin'ny Demerus Valoal 85,000 nisantsika amin'izao fotoan'izao. Raha ny tompana ataon'ny frasa scotisme eto Madagasikara ary ny fijerena manokana ataon'ny organisation mondiale de manana fitombona ary manana fahafahana mampitombo isan'ny mpikambana eo amin'ny 10,100 eo itsika eto Madagasikara. Noho izany hoe misy farisiana fahazotoana fary fivoarany fanabeazana skoto zany eto Madagasikara de nisafidiny ny organisation mondiale mouvement skoto ao ny aty Afrika tsika 5 amin'ny firenena aty afrikana tsika isy fiaraha-miasa akaikikaiky kokoa jerena amin'ny fanofanana ho an'ireo tompon'andraikitra ny fikambanana fampidirana antsika ao anatin'ny programma samihafa raha tsy tenitsika afa-tsy le voaingana moa ao anatin'ny fandaminana azy ny fobetily amin'izao fotoan'izao misy le hoe sécurité alimentaire zany hoe efa ataontsika eto Madagasikara le izy le hoe manao agriculture urbaine le hoe tokony hanana fambolena hanana kely na karaha salady kely tsika tsiraray avy ao tokotany ao sady fialamboly nefa ankoanina ihany koa izy anankiray. Etsandaniny ihany koa fikajiana ny tontolo iainana isan-taontsika de mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia reny karazana etsika ataontsika reny tsy mandeha fotsiny reny fa iombonantsika amin'ny organisation mondiale de mouvement scout ary alohan'ny ampiaratsika anazy dia misy paikady misy politika arahana zay tsy maintsy ampifandraisitsika ny zava-misy eto Madagasikara. Raha resaka skoto fotsiny zay fa aty amin'ny fiangonana dia tsika maha-FJKM tsika de misy le atao hoe alliance réformée, misy ny DCWM, misy ny COE mpikambana ao anatin'izany tsika fa vao herinandro lasa zay de mifandray atendro tamin'ny filohan'ny fikambana be ny skoto protestanta maneran-tany ary maniry indrindra izy hoe mba hidira Madagasikara ao anatin' zany fikambana ny skoto protestanta izany. Hitantsika amin'izany fa tsy resaka teknika fotsiny fa hatrany amin'ny finoana ny fikambanana satria tsy afaka anao skoto koa raha tsy mino misy finoana anankiray Andriamanitra. Eto moa zany de fatsika fa misy ny tsika kristiana de Jesoa Kristy zany aloha anankiray de misy ny finoana hafa koa misy silamo de manaraka an'izay finoana zay raha tsisy finoana zany tsy afaka ny anao skoto mihitsy tsika aloha voalohany indrindra zany. Tena marina mihitsy zany ary dia tsarovana eto ilay tenin'ny Badaim Powell hoe ny skotisme tena fiainana ilay finoana fa tsy ianarana intsony. Zavatra efa iainanao mihitsy zany ilay finoana ka tsy afaka manao skoto ianao raha tsy manana finoana. Ary ilay fiainanao ilay skotisme mihitsy ny fanekenao ny fisian'Andriamanitra velona. Ny soratra masina raha toy ihany koa dia mampianatra antsika ny amin'ny Hebreo hoe zay rehetra manatona ny tompo dia tsy maintsy manaiky aloha fa misy izy ary mpamaly soa zay mazoto mivavaka amina mangataka aminy. Dia misaotra ny filotekiny amin'izay ary dia mitodika manokana ho antsika FJKM ilazana amintsika zany ry sampana mpanazava stily fa isy io kay tsy mandeha rery, tsy serery na hoe voafatotra ao anatin'ilay sampana fotsiny fa tena misy fifandraisana iraisam-pirenena miay anseha mitarika anseha ary mijery zay fomba rehetrarehetra mba ahafahanseha mivoatra tsikelikely ary mahafantatra ny tontolo misy anse sy mandray anjara andraikitra eo anivon'ny tontolo sy ny fiarahamonina misy anse. Eto azy zany zao filotiky vao tonga saina hoe ay zany misy dikany lay asa ataoko eo tokotany eo tokotanina eo mantsy de mambolimboly anana kely eo de misy katsaka kely eo de sahirana mihitsy manadiodio azy sy manamboamboatra azy rehefa avy ety ampiasana de ay zany efa ao anatin'ilay programa iraisan'ny rehetra mihitsy fa ndraindray tsy fantatra ireny ka de tsara ihany koa zany mitodika amintsika rehetra hoe ise zany amin'izay rehetra ataonse ao de aza matahotra indrindrandrindra ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny tontolo sy ny fiarahamonina misy anse ny alalan'ny fikajiana reny zavaboary zay napetraka Andriamanitra manodidina antsika reny fa rehefa tsara tokoa ny fifandraisanse amin'ny zavaboarin'Andriamanitra amin'ilay Andriamanitra velona amin'ny olona zay misy na ny olombelona de tsarovy tsara fa isay ilay mpitondra fiadanana ho amin'ny tontolo sy ny fiarahamonina. Zavatra farany horesantsika kanefa zava-dehibe fa tsy mikely indrindra dia ny hoe ahoana ny fampiarana an'izany filoteka satria eto zany zao de hita hoe ay tsy irery, ay tsy manokana ny atao hoe fikambanana skotisme eto Madagasikara manana ny fifandraisana iraisam-pirenena izy na ny ao am-panazava zany na ny ao amin'ny tily zany na dia aty amin'ny fiangonana azy atsika de mbola misy indray le ao amin'le hoe fiombonan'ilay protestanta zay misy ny skotisme ihany koa ahoana no mety ho fampiarana an'izany raha hoaniny eto Madagasikara sy ny sampana mpanazava stily ary ny FJKM.
amitsy vaompotona misy atsika kehitriny zao mijanona ao an-tranotsika dia afaka manao skoto tsara mihitsy. Manana 4 se orsy ao anatin'ny tolandro anankiray raha mifo aloha dia mametraka ny tontolo androntsika ampilatanan'Andriamanitra. Rehefa vita zay dia manao ny fidiovana, manao ny adidy aman'andraikitra ao an-tokantrano zay tokony atao. Any amin'ny 9 amin'ny 10 andro rehefa misokatra tsara ny andro ny saina dia mandray ny fianarana mamerindesona kely ary rehefa avy eo ny tolakandro dia miara milalao ny piraitam-po. Tokony lalao iraisana hatrany ny ombonana fa tsy lalao samirery. Zay tena varena loatra amin'ny écran io tsika fa manao lalao iombonana. Ho an'izay manana fahafahana manao zaridaina dia manisy zaridaina ao tokotany. Raha tsy manana zaridaina dia maka reny pompongazo reny tsika na tavoahangy plastika reny asiana tany dia reny ny ambolena hanana. Sady fialam-boly fahafinaretana mivelona ao anatin'ny natiora tsika fa ny anankiray koa dia tadio tsara fa zao aza vela ho an'ny serery fa zara ho amin'ny olona koa manana fitaova serasera be deaibe tsika mampiasa ny fobetila, mampiasa ny fove sampatia dia zarao ampafantaro inona nataony se mba mitarika ny hafa ho fahazavana ho an'ny hafa fa fahazamanao manao salobo koa manao hoe ho anasa amirery ty fa zarao ka le manao skoto ao an-trano dia zao amporisiantsika aloha ary etanitsika hijanona ao an-trano fa manaova zavatra aza mipetrapetraka samirery. Dia misy ilay ataon'ny OMS hoe tell the story, tantarao amin'ny sary, apartao, ampafantaro ny hafa reny ho fitoriana koa. Mitory teny tsika fa tsy mitory tena amin'ireny zavatra reny, mampafantatra ny hafa. Dia efa misy toromarika ataon'ny fobe sambatia miaraka amin'ny fobetily dia ataovy reny tanterao reny. Dia afantaro fa raha tsy teny fotsiny tsika fa tsy ny fikajiana tontolo iainana na resaka sakafo io dia misy talenta anankiray zao hoe food for life avoakan'ny OMS. Afaka omena ny sery miaraka ny departement fanabeazana rehefa tonga ny fotoana mahamety an'izany. Tsika koa nefa tsy hoe hanenjika an'izay fotsiny fa hoe mandray andraikitra mba tsy ho verivery fotoana zay fotoana fahasoavana ny men'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Misaotra indrindra filoteky ary mampaniry izany atao hoe fiainana skotisme zany ary tsy adonoina mihitsy hoe rehefa nandray fanabeazana skoto se hafa mihitsy se manana toetra, manana toe-panahy, manana fahaiza-manao traikefa hafa noho ny olona rehetra. Lay hoe hafa nefa tsy lazaina miiba fotsiny ihany fa indrindrandrindra lay miabo ao amin'se, lay tsara indrindra ao amin'se. Ny amin'ny fiainantsika tokoa ry sampanapana zavastily dia efa haname toromarika, nomenantsika ny toromarika tany am-boalohany efa tany amin'ny volana martsa ny hoe ny sampatia miatrika ny coronavirus dia misy teboka enina ny voalohany meteza iseho modely ho an'ny hafa ho fanarahana ny fandaminana zay atolotry ny fanjakana na atolotry ny foibe mpikambanana, atolotry ny foibe ny fitsikemo. Dia eo ihany koa hoe iaino tsara ny finoana dia mivavaka se dia mamaky soratra masina se zay tsy maintsy iainany se isanandro isanandro zany maha kristiana. Ary ny fahatelo dia le hoe mifikira amin'ny tompo, tena feno lay fifandraisana tsy tapaka amin'ny Jesosy Kristy. Ary ny fahaefatra dia fanonteny soa no afatra mba aharitra ise zany araka nefa voalazan'ny filoteky teo dia zarao lay any amin'se ho amin'ny hafa, tena zarao zany fa tsy azon'ny se irery ary ny tsara no hafafazo fa tsy ny ratsy na izao anganongano samy hafa izao. Ary ny fahadimy dia zao izay maharitra hatramin'ny farany hovonjena zany hoe ise zany rehefa maharitra manana faharetana dia misy famonjena na misy fahombiazana ho raisiny se zany moa hoe samy mahery fo maharitra amin'ny asany. Ary ny farany dia manana fotoana amakina soratra masina amin'ny fomba rehetrarehetra na dia hoe amin'ity herinandro ity dia hamaky ny bokin'ny Matthieu fotsiny, amin'ny herinandro ambony dia hamaky ny bokin'ny filazantsara na ny epistily ho an'ny Romanina. Tahaka an'izany zany lay toromarika zay omenantsika. Mankasitraka indrindra filoteky mety manana afatra vese na dia teny fohimonjy aza ho an'izay mpiainoantsika. Ny afatra isarenan'ny saintsika dia zao hoe iskoto io dia manabe an'se ho tompon'andraikitra amin'ny tenanse, ho tompon'andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina miaraka amin'izany ny fianakaviana ary vavolombelon'i Jesosy Kristy. Io skotisme io dia androany izy mety mahalainy se fa rapitsy dia ho tsapa an'se ny tompontsoa ny ainan'se an'le fikambanana satria manampy an'se olombanina ary olona vonina ilain'ny fiarahamonina, ilain'ny firenena ary ilain'ny fiangonana. Ny komaherezy azakivy fa mitraka mandrakariva na dia misy ary ny fizahany toetra mahazo ny tsiraray eo amin'ny fiainana andavanandro.
tily ndray androtsika ary tily mandrakizay ary azo menatry ny vavolombelony Jesosy Kristy amin'izay rehetra alehantsika na zay rehetra ataotsika. Voninahitra ho an'Andriamanitra ry havana, ndesika hivavaka. Misaotra anao zay Andriamanitra, ary misaotra anao ny amin'ny mpanomponao Filoha Teky Mandroso izay nampahafantatra anay ny amin'ny skotisma, amin'ny akapobe ny tontolony ary ny fifandraisana sy izay tokony ho atao fampiarana zany fanabeazana zany, indrindra amin'izao fotoan-tsarotra izay lalovan'izao izay andalovan'ny firenena rehetra manerana an'izao tontolo izao ny amin'ny coronavirus, ary ny ainanay zany fanabeazana skoto zany ihany koa, ary ny maha-kristianina indrindra. Mangataka izay tompo ny hitehirizanao zany fampianarana, toro marika, toro lalana, ary fampitomboana finoana sy fahalalana izay nomenanay anio. Ny angatanay dia ny ahatonga anay ho vavolombelon'i Kristy olom-pirenena vanona ho andra ny fianakaviana, ilainy ny fiangonana sy ny firenena tokoa ho fampandrosoana azy ireny. Ary dia tsy tanteraka izay tompo, fa ny fanahy masina no hitarika anay ahatanterahanay zany rehetra izany. Voninahitra teo anao tompo ray zanaka ary fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen. Manao veloma mahafinaritra ho antsika rehetra izay nanaraka izao fandaran'izao. Mirary soa indrindra, manao veloma ny Teky Mandroso. Rehetra manao mara-piainantsika menakavy. Mirary soa.